Miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity lahady maraina fa 5 ny volana febroary ity a. Fa reny koa ny miarahaba sy mandray ny isa-tokantrano tsirairay avy. Nomboka herinandro voasika dia tianay ny mirary soa anao sahady ho herinandro mahomby, ho herinandro mpanjesena, ahafahana mampiseho ny voninahitran'Andriamanitra fa indrindra mba hisidomanao zava-dehibe na anivon'ny fiainana andavanandro. Ny kivy azo hery, azo fahasalamana ny marary, ary ihany koa ahomby na amin'ny asa atao rehetra ho an'ny mpiasa, ahomby amin'ny fianarana ho an'izay mianatra, ary koa ahita asa ho an'izay tsy hanasa, izany no irina indrindra. Aloha indirantsika ny amin'ny mofinainana io dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara indrindra be fitiavana, mbola velom-pisaorana anao ary velom-paniriana ny fonay ny mba hionana indray aminao. Tompo, miteza ianao hiteny manoloana anay, miteza ianao amboraka ny fitiavanao izay tsy lany mamina, ary ihany koa miteza ianao onona ao anatinay. Aminaran'i Jesosy, amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao ao amin'ny Kristy ny hery. Nalaina amin'ny Isaia 7:5 tapany B manao hoe: aoka hifikitra amin'ny heriko kosa izy, mba hiavana amiko. Eny, aoka hiavana amiko izy. Amen. Tsy hainy fahavalo resena na ny malemy indrindra amin'ny mpianatry Kristy aza, dia izay mitolona mibavaka eo anatrehan'ny Tompo, misalova ny Kristy ho fialofana sy fiarovana azy amin'ny fanafihan'ilay ratsy. Izao manko ny teny fikasana manao hoe: fa raha avy toy nyony ny fahavalo, ny fanahin'i Jehovah hanangana faneva hisakanana azy. Navela haka fanahy-petera ilay tena matoky tena loatra Satana, tahaka ny namelana azy haka fanahin'i Joba ihany koa, saingy rehefa vitan'ny Satana io asa io dia tsy maintsy nialy izy. Raha navela hanao arak'izay tiany manko Satana dia tsy ho nisy fanantenana ny amin'ny Petera, ho levona tanteraka ny finoany, kanefa tsy mandingana ny fetra izay napetraka mba tsy hoaran'ny Satana, na dia kely azy izany. Na nitafiky Satana iray manontolo aza no mivondrona, dia tsy afaka mandafy fanahy anankiray izay mitoky ampahatsorana amin'ny fahendren'Andriamanitra. Aro sy tilikanjo mafy ho antsika Kristy, ary tsy manana fahefana amin'ny fanahy izay miara-mandeha amin'Andriamanitra amin'ny fanetreteny Satana. Noho izany dia aoka hifikitra amin'ny heriny kosa isika hoy izy, mba hiavana aminy. Eny, aoka hiavana aminy isika. Izay no lazain'i Jehovah. Ao amin'ny Kristy no misy ny fanampiana lavarasy tanteraka ho an'ny fanahy tsirairay avy izay alaim-panahy. Voatemitra loza ny lalana, saingy efa vonona hiaro ny lanitra manontolo mba tsy hisy n'iza n'iza alaim-panahy mihoatra noho izay zakany. Misy ny sasany izay manana toetra henjana, mila fehezina mandrakariva. Raha ampitoerina ao ambanin'ny fifehezan'ny fanahin'Andriamanitra nefa izany toetra izany dia lasa mivadika fitahiana, fa raha tsy izany kosa dia lasa mivadika ozona. Raha manolo tena hanao ny asa tsy ampitiavan-tena isika ka tsy mivily na mifoto-kevitra kely indrindra aza, dia ho eo antsanjon'Andriamanitra mandrakizay, izay hanohana antsika amikely, hanome torohevitra antsika mandrakariva, ary rosoantsika amin'ny fahamasinana eo aminy. Raha mino sy miantehitra tanteraka amin'i Jesosy isika, dia mino marimarina fa tsy handao antsika izy, tsy handao anao izy, ninoka idony io ninoka iantso. Ka dia mandehana amin'ny fankahirizana ary mino mandrakariva fa manome ny hery rehetra ho anao Kristy. Amen. Ry Andriamanitra tsara indrindra-danitra, mbola misaotra anao izahay ny amin'ny toky omenao anay tsirairay avy. Matetika ny zavatra misy amin'ny fiainanay sy ny zavatra rehetra hitanay dia manjavozavo avokoa, matahotra izahay ary malemy, kanefa ianao no hitokianay. Meo ny hery avy aminao izahay amin'ny fotoana izay alaim-panahy izahay, dia aoka anie ianao no toky sy mpamonjy anay, ianao no vato fantsiky ny finoanay,
fa tsy atao tsy izay fa hitoky aminao amin'ny fahafenoana aminaran'i Jesosy amen. Savior.